Ampifaliana trany no iarabananao am'izao fotoana zao tafaraka eto amin'ity fandaharana ity sika miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Zavatra rehetrarehetra zaraina amintsika eto dia fampiomanana, fiomanantsika ny amin'ny hoe fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra ary anisany ahafahantsika antoka tokana ahafahantsika miakatra rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy dia ny fananantsika ny fanamasina, tonga antsika feno ny fanamasina, tonga antsika rakofa ny fanamasina ary amin'iny fotoana iny rehefa tonga Jesosy Kristy dia izay manana ny fanamasina, feno ny fanamasina ihany no hiakatra. Fa raha vao tsy manana an'izay, na inona rehetra natao, na inona asa natao, na inona fanompoana natao, na inona andraikitra natao, na inona asa natao, raha vao tsy feno ny fanamasina, rakofa ny fanamasina, vao isy tompo-kase ny fanamasina, dia tsy isany no akarina. Fa zay manana ny fanamasina ihany no akarina. Ary iza moa io fanamasina io? Io fanamasina io dia tsy iza fa Andriamanitra ihany io, Jehovah Ra ihany io. Io fanamasina io dia tsy iza fa Jesosy Kristy ihany io. Ary eo amin'ilay asan'ny apôstôly toko voalohany 15 iny foana tsika ilay hoe azo hery amin'ny ilatsahan'ny fanamasina. Rehefa mamaky tsika ny asan'ny Jaona toko 4:10 dia milaza ihany koa Jesosy ao miresaka amin'ny mpianatra hoe za tsy hamela anareo kamboty fa akaty aminareo ahako, hiverina indray ahako. Dia Jesosy nefa niverina, tsy miverina amin'ny vatany, izy le nitsangana tamin'ny maty, fa niverina amin'ny fanahy. Ary izy hoe zay ty dia akatony teniko izy, dia aniraiko ty azo izy dia hiaraka izay dia onona ao aminy. Zany hoe ny ray sy Jesosy Kristy dia onona ao aminy. Dia nefa miteny koa tsika hoe fanamasina no mitoetra ao aminy. Zany hoe io fanamasina io dia tiana lazaina amintsika, tsy hafa io fa Andriamanitra Ra ihany, Jesosy Kristy ihany io fanamasina io. Aoko fantatsitsika izay. Fantatritsika izay. Ary io fanamasina io araka ilay lazaiko teo tany amin'ny talohan'ny toriteny talohany androany le hoe teny Petera hoe mibeba ianareo dia aoka atao batisa dia ianareo andray fanomezana ny fanahy. Izay ny zavatra nalazain'i Petera. Fa misy koa mety misy fotoana hoe ny alohan'ny batisa ary dia efa misy mandray ny fanamasina ny olona. Ohatra zao tamin'ny Cornelio izay tao an-trano nitory teny Petera ary teo ampitoriana teny Petera dia nirotsaka ny fanamasina tao amin'izy ireo ary dia natao batisa izy. Izany hoe io fanamasina io rehavana tena sarobidy io ary tena ilaina ny fahafenon'ny fanamasina, famenon'ny fanamasina antsika. Manasa anao rehefa vita izao fotoana izao dia hamaky ny Romanina toko 9 fa miresaka momba ny fanamasina ihany koa io, miresaka momba ny fanamasina io ary tena hoe ilaitsika ny fanamasina, andresentsika nofo, andresentsika ny ota ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Misy santionany fotsiny vakiako zao ohatra zao hoe ny Romanina toko 9 zao andininy fahadimy dia milaza hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fantrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Dia milaza koa ny ten'Andriamanitra eto amin'ny andininy fahasivy hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahan'i Kristy dia tsy azy izy. Mahita zao tsika eto hoe fanahan'Andriamanitra, fanahan'i Kristy, zany hoe ny fanamasina io dia Andriamanitra ihany, Jesosy ihany. Ary raha tsy manana an'io izy dia tsy azy izy, tsy any tompo izy. Ary zay ny tenin'Andriamanitra hoe itsika rehefa manana ny fanahy ao anaty ny fanamasina izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty mitoetra ao anatsika dia iny koa dia izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no amelona ny tenantsika mety maty koa amin'ny fanahany izay mitoetra ao anatitsika. Izany hoe io fanamasina io no mitarika atsika. Hoy koa ny 4:12 hoe izay tarihin'ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izany hoe ny zanak'Andriamanitra ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra aoka iaino tsara ny tsofintsika, aoka isokatra tsara ny masontsika fa hazavain'ny tenin'Andriamanitra eto ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra dia tsy ny hoe izay olona rehetra ao amina tokom-pivavahana na amin'ny tokom-ponoana na hoe izay olona hoe taranaka kristianina. Tsika taranaka kristianina fa dadantsika kristianina, dadabe atsika kristianina, ny razambe atsika tany kristianina. Tsika kristianina, tsika zanak'Andriamanitra, satria tsika manao asa fanompoana maro
ary tsika nanao adidy sy nanolotra fanomezana, anaovana trano fivavahana, anaovana fanompona, anaovana asa maro isan-karazany. Itsika kristianina, satria tsika nanao zay fomba rehetra fanao, tsika zanak'Andriamanitra, tsika nanao zay fomba fanao arak'izay mazatra amin'izao tontolo zao hoe zanak'Andriamanitra satria natao batisa, zanak'Andriamanitra satria natao mpandray fanasan'ny tompo, zanak'Andriamanitra satria zahako dia diakona, zanak'Andriamanitra satria mpiandry, zanak'Andriamanitra satria pastera na mopera na presbitera na loha-olona, zanak'Andriamanitra satria ny razako rehetra tany aloha, fa zanak'Andriamanitra dia kristianina. Dia mieritreritra tsika fa izay no mahazanak'Andriamanitra, izay no mahakristianina. Fa malaza marimarina mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zany hoe izay tarihiny fanahin'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra, zany hoe izay nandray an Jesosy, izay nibebaka marina, izay nanaiky an Jesosy, fa tsy izay nanao fombafomba mpivavahana sy nandray nanao asa fanompona. Fa be da be no voafitaka ny amin'izany, be da be mieritreritra fa izany no mahavoavonjy, fa tsy izany mihitsy no mahavoavonjy, fa ny fananana ny fanamasina ao anaty, fananana amin'ny fanamasina ny toetra ao anatintsika. Dia tena tiana zaraina amintsika ihany koa izay hoe ny fanamasina, fa tsy ny fisoratantena sy ny fahazona antoka hoe zay efa nanao zao na hoe ary amin'ny trano fivavahana zao, tsy nijery an'izany Jesosy, fa hoe ny fanahin'Andriamanitra avy ao anatinao, fanahin'Andriamanitra avy ao anatinao, ary mahatonga anao atahotra an'Andriamanitra, mahatonga anao hanao ny sitrapon'Andriamanitra, mahatonga anao hitondra an Jesosy mandehandeha, atondra anao hamokatra ny vokatry ny fanahy. Fa zay ny tena zava-dehibe, zay ny tena zava-dehibe, zay ny tena zava-dehibe. Tenenina amintsika izany, tena tiana zaraina amintsika, ary tena hoe te hametraka mihitsy hoe io fanamasina io zava-dehibe azontsika manao sitrapon'Andriamanitra. Tsy nateraky ny nofo aman-drà, ozy le voalaza tamin'ny zalaitsika tany amin'ny voalohany zarateny, tsy nateraky olombelona fa nateraky ny fanahy. Raha mandray zao tsika ato amin'ny Jaona toko fahatelo, raisika zao ny Jaona toko fahatelo, dia zao ny voasoratra ao, hoe Jaona toko fahatelo andininy fahatelo hoe lazaiko, Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any an-kibony reny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianao. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Izany hoe averiko amintsika ihany hoe raha ity nofo ity tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ity nofo ity ombona amin'ny hazo fijaliana. Ity nofo ity noho ny fahotana dia maty, ary tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa nalazaiko tamin'ny teo aloha hoe Korintianina voalohany toko 5:10. Ity nofo ity rehefa tonga Jesosy, rehefa tonga ny anjely mitsoka ny trompetra farany, dia ity nofontsika ity hovaina indray mpimaso, ho nofo manamboninahitra. Hoy ny teny amin'ny teny frantsay corps de gloire, zany hoe miovy indray mpimasotsika, fa tsy ity nofo ity intsony ny andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa nofo vaovao. Ary tiana lazaina amintsika koa hoe isika raha vao mbola tsy niaona tamin'i Jesosy, raha vao tsy mbola nibebaka marina, raha vao tsy mbola nandray ny fanahy masina, dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mandova fanjakan'Andriamanitra. Zay nylazay Jesosy mantsy Nikodemosy teo hoe zay nateraky ny nofo dia nofo, zay nateraky ny fanahy dia fanahy. Fa tsy maintsy ateraky indray azona ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe inona le ateraky indray? Mibebaka, miala amin'ny fahotana, dia mandray ny fanahy masina, ny fanahin'ny tompo. Ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia inona? Ny rano dia ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe efa madio rahateo nareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo. Ny tenin'Andriamanitra hoe ho fafazako rano madio anareo. Ezekela 4:30. Dia iny tenin'Andriamanitra iny no manasa anao, iny tenin'Andriamanitra iny manokatra ny masonao, mahatonga anao atsapa-tena fa za dia olona
nateraka tao ambanin'ny ozina, nateraka tao ambanin'ny fahotana, nateraka nofo ary tsy mendrika andova fiainana mandrakizay. Fa mila ateraka indray ahako, zany hoe mila mandray an' Jesosy, mila mampanjaka an' Jesosy atao am-poko, mila miala amin'ny fahotana ary mandray an' Jesosy atao natiko, feno ny fanamasina. Ary amin'iny fotoana iny mandray an' Jesosy iny dia ato amiko ny fanamasina, dia amin'iny amin'izay le lazaina hoe nateraky ny fanahy, olona araka ny fanahy ary manana ny fiainana mandrakizay. Zay ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona toko voalohany 2:12 dia misy teny ohatran'izao koa hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jerevy tsara le asan'ny apôstôly toko voalohany 1:9 dia niteny Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina ao anatinareo. Dia ato koa Jaona dia milaza hoe fizay rehetra nandray azy, izy io lay teny, ary iza lay teny, Jesosy lay teny. Zay ne nandray an' Jesosy zany dia nomeny inona ozy izy? Nomeny hery. Ary iza le hery? Inona le hery? Dia le fanamasina le hery, fahefana fanamasina le hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarana ozy izy, izay mino ny anarana. Dia jerevy ny 7:13 hoe dia ireo zay tsy nateraky ny raha, tsy nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Misy fahaterahana faharoa mila ataonao raha te handova ny fiainana mandrakizay ianao, raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, dia mila ateraky indray ianao. Izy hoe zay tsy nateraky ny nofo na ny sitrapon'ny olona nateraky ny nofo na ny sitrapon'ny olona na nateraky ny raha fa naterak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Ary zay le lazainy teto koa le amin'ny Jaona toko 4 iny hoe zay nateraky ny nofo dia nofo, zay nateraky ny fanahy dia fanahy. Eto zany ry havana tena manazava anao ny fanamasina, manokatra anao ny tenin'Andriamanitra. Averiko ihany mamono antsika ny religion, mamono antsika ny atoko-pivavahana, satria lasa filaminan-tsaina iny hoe efa nisy adidy na saina natao a, efa nisy dingana maro na saina napetraka na nasaina natao a, dia midika izay fa mpanompon'Andriamanitra ianao, midika izay fa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy ade tsy ry havana, tsy de tsy ry havana, aoka hiala ny kirana, aoka hiala ny manda be ao anatsika, fa tsy andovantsika fiainana mandrakizay mihitsy, sy azotsika ho ateraky indray, nateraky ny fanahy, naterak'Andriamanitra mihitsy ny asa atao sy ny fihetsiketsehana atao sy ny adidy atao. Tsy azona ny fiainana mandrakizay zany, tsy azona ny fiainana mandrakizay zany, fa ny fahateram-baovao no mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Ny fahateram-baovao, ny fahateram-baovao, ny fahateram-baovao. Mampalahelo ny ray andro nisy fotoana namonjena fanambadiana, fisoratam-panambadiana, fanambadiana mihitsy. Ary rehefa nizarateny ilay olona dia ilay olona hoe tafiditra zanak'Andriamanitra ianareo zao, satria nareo efa mivady, satria nareo efa lasa mpivady, satria nareo efa niditra ao amin'ny fanambadiana. Dia izay nidiranareo amin'ny fanambadiana izay, izay nivadinareo izay no mahatonga anareo zanak'Andriamanitra. Tena tsy voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany, ary mamitaka olona zany, mahadiso hevitra zany, mahatonga olona ho any amin'ny fahaverezany zany. Tsy zay rehetra atao mariazy, zay rehetra manambady nge dia hoe ho zanak'Andriamanitra, satria nandikany an'ilay teny tamin'izay dia izy hoe mifankatia nareo ary rehefa mifankatia dia zanak'Andriamanitra. Tena tsy zany ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra velively zany mitarika olona any amin'ny fahaverezany zany, satria fadisoan-kevitra ary mamitaka ny olona. Fa tsy zany no azona ny fiainana mandrakizay, tsy zany no mahazanak'Andriamanitra, fa ny fibebahana, ny fialana amin'ny ratsy, ny fialana amin'ny fahotana, ary ny fandraisana an' Jesosy ho mpanjaka ao fo, manana ny fanamasina ianao. Zay ny zava-dehibe, ary tena mbola tiako tohizana hatrany io herin'ny fanamasina io, satria io ny ilayntsika amin'izao fotoana. Tsy dia hita intsony io, lasa matimaty ny olona, lasa mangatsiatsika ny olona, lasa ny fahotana no membahana, satria tsy mahazo laka ny fanamasina. Lasa misy firaisana tsy kombakomba, lasa misy fo tena mizara roa, sady an'Andriamanitra no indraindray mankasitraka ota. Hoy Davida raha mankasitraka atao poko, ota ahako, dia tsy mihaino any tompo. Zany hoe raha vao misy ota tehiriziko, fikiriko aho, dia tsy makabahana tanteraka ny fanamasina, fa mila manana ny fanamasina tanterakitsika ahafahantsika manao sitrapon'Andriamanitra. Toizako ihany Jaona toko 4 andininy
valo de ozy izy hoe nrivotra mitsoka amin'izay tiany arenao ny feony tsy fantatrao zay iaviany na izay alehany de tahaka zany zay rehetra teraky ny fanahy zany koa ny olona teraky ny fanahy tsy voabaiko ny averiko foana moa tena miteneniko foana ary zay ary mety efa mahazatra antsika ny menao azy hoe tsy voazatra tsy voabaiko na atokom-pivavahana sy atokom-ponoana sy resaka programa intsony ny tarihin'ny fanahy tsy voafefinao anaty rindrina efatra intsony ny tarihin'ny fanahy satria te hisokatra mandrakariva izy te andeha mandrakariva izy lay fanahy tsy voafehinao anaty rindrina efatra intsony le fanahy masina tsy voafehinao ao anaty resaka programana adiny ray na adiny roa fa fiainanao isan'andro de tarihin'ny fanahy ary manana ny fanahy masina tsy miaina ao anaty famonamonainana tsy ao anaty routine tsy ao anaty zavatra mitovy foana miverimberina foana lasa araka nofo zany lasa misy nofo mitoetra zany ary misy manjary leo avy eo ary tsy ao ntsony ny fanahy lasa nofo ndray no mitoetra fa tena mila tarihin'ny fanahy masina mandrakariva tsy mandeha araka ny fomba ny nofo sy araka ny hevitr'olombelona fa tena hoe tarihin'ny fanahy mandrakariva manana ny herin'Andriamanitra ary zay revintsika fa ny olona tarihin'ny fanahy mandrakariva de toheriny nofo toheriny tsy mahazo laka tsy mahazo toerana raha tena hoe hitory ny fibebana de betsaka ny tsy mahazaka an'izany nefa zany ny baikon'Andriamanitra toriana hitory ny hazo fijaliana zay manafaka amin'ny fahotana ary mitondra ny fiainana mandrakizay ianao tsy ankasitrahan'ny olona zany satria maneligelina ny nofony hitory ny fahamasinana ianao dia tena tsy roahana amin'ny sinagoga roahana amin'ny trano fivavahana roahana amin'ny antoko-pivavahana ianao satria manelingelina ny zavatra torianao mitory ny manohatra ny resaka hoe filazantsara ny fananaka reny ianao de enjehana toerina ianao satria tsy zany no tokony ho an'ny olona raha ianao no anatin'izany mahereza tohizo ny fitorianao fa Jesosy faly aminao ny fanahy masina faly aminao fa jerevako hoe Jesosy nge nyroahan'ny fariseo sy ny sadoseo ny roahan'ny mpanorandalàna atao amin'ny sinagoga satria nanelingelina azy satria tsy nakasitrahany zavatra toriany Jesosy ary Jesosy tsy voaray tsara atao mihitsy Jesosy fa nanohatra azy foana ny olona tsy nakasitraka azy ny olona satria Jesosy tena nahitsy tamin'ny zavatra nyteneniny nitoheriny fiatsaram-belatsia nitoheriny fitiavatena nitoheriny fahotana ary nitsiny ny mpanorandalàna sy ny fariseo sy ny sadoseo sy zay rehetra tao anatin'ny toko-pivavahana ny jiosy ary de nyroahana tamin'ny sinagoga izy tahaka zany koa ry Petera ary Jona nyroahana ihany koa tsy ho ao satria nahoana tsy zaka le fahamarinana tsy zaka le fahazavana rehefa manana ny fanahy masina koa ianao aza matahotra fa hoenjehan'ny olona ianao ho ahiliky ny olona ianao ho rabirabian'ny olona ianao ho esoeson'ny olona ianao ankalain'ny olona ianao ho etaketahan'ny olona ianao fa rehefa manana ny fanahy masina ianao mandeha tsy araka izay alehan'ny olona rehetra fa tena hoe mandeha araka ny fitarihin'ny fanahy masina manana ny hery sy ny fahefana halleloia zany ny tena tiana toriana amintsika Eli rery ny fanohatra tamin'ny mpaminany baly 520 fa tao amin'ny Eli ny fanahy masina ary izy no nandresy zao koa de fotoana fijoroana fanoherana ny fahotana fanoherana ny nofo fanoherana zao tontolo zao fanoherana zay rehetrarehetra fombafomba pivavahana so toko-pivavahana sy ny fampianarana indrisy sy ny fampianarana santroka rehetrarehetra ary ny afahana manohatra zany de ny fafianonony fanahy nitsangana ry Daniel nitsangana ry Jeremia nitsangana ry Ezekiel nitsangana ry Isaia nitsangana ry Samson nanohatra zay rehetrarehetra teo anolona tsy araka ny tenin'Andriamanitra am'izao koa miatso anao Jesosy miatso anao Jesosy Kristy ianao fa zanak'Andriamanitra ao koa fenona ny fanahy ianao ao koa rakofana ny fanahy ianao de mandehana miala tao amin'ny Babilôna raha resaka fitiavam-bola resaka fitoriana vola resaka fananakarena resaka fananana zavatra ny tany mitsoata ao fa mamotika ny fanahy zany mamotika ny aim-panahy zany raha resaka fahombiazana foana araka ny nofo raha resaka zavatra ny tany nitoriana aminao resaka raha materialy foana nitoriana aminao mitsoata ao mielata ao fa mamono ny fanahy zany Kolosianina 3 raha niarana levina tamin'i Jesosy nareo ary niarana tsangana tamin'i Jesosy ary napetraka any an-danitra sainy ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy fa aza misaina ny zavatra ety an-tany
sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny ety antany. Ny fombafomba mpivavahana amin'izao fotoana, ny atoko-pinoana amin'izao fotoana, ny fivavahana amin'izao fotoana, entina azona karena, entina azona vola, entina azona fahombiazana eto tany. Kanefa Jesosy raha teto tany tsy nanana compte en banque, tsy nanana vola be, tsy nanana trano be, tsy nanana tany be, tsy nanana lona ametrahana, nanana toerana na dia ametrahana ny lohany ary. Fa tena hoe nitoetra tao amin'ny fanetretena tao amin'ny fanamasina. Izany ny vokatry ny fanahy, tsy miraikitra amin'ny zavatry ny tany, fa feno ny fanamasina ary mibazina ny lanitra. Fa raha zavatra mifanohatra amin'ny rehetra izay dia mitsoa, miala malaky amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.